Madagascar Information. Miditra eo amin'ny andia fahasivy ambin'ny folo amin'izao fotoana izao ny foarabiny Tatsana ny Viermata. 10 andro no anatanterahana izany eto Mahamasina ka anisany mampiavaka ity foara ity ny fahatongavan'ireo mpiantsena vahiny. Anisany mbola lesoka ny tsy fahaizan'ny Tatsah mivarotra ny fahaizany ka hany ka hanjakan'ny vahiny ny tsena. Koa antsoina sy an-tanina ny Tatsah akatra ekefa eto mandritra izao foara izao. Vitsy mihitsy ny malagasy satria tsy mahay mivarotra le fahaizany le tanora sy manam-pahaizana malagasy ka io no atao nietsina ny tantsaha rehetra ho avy aty amin'ny Viermata mba hianatra hivarotra fa zava-dehibe hivarotra ny Amerikanina reto ko dia tsy nandroso afa-tsy amin'ny alalan'ny varotra ihany. Fa ho amiraina araka izay tokony ho izy ny fahazoan'ny Tatsah-tany mba ahafahan'izy ireo mamokatra, hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Rivo Rakotovao. Tontolo ambanivohitra ny resahana fikarakarana Tatsah tsika mijery mitsirika iza marina ny Tatsah efa niasa tao hatramin'izay dia amiraina ireny dia miara-miasa ny ministera anankiroa ahafahana manome ny Tatsah an'ireo tany izay efa voleny. Zay le volen'ny Tatsah dia miampita ihany koa tsika zany amin'ireo le faritra lehibe izay tsisy mamboly, tsisy ninona ambonina reny ny apprisiena ny manambola izay hiasa amin'ny tontolo ambanivohitra na ny toraty indrindra ny any ivelany ihany koa apprisiena amin'ireny fa mafisina fa tsy natao akory hoe zany epitatsika zany dia mety ny androana ny tontolo ambanivohitra vao mainka ara mampifikitra ny tontolo ambanivohitra amin'ny tany izay isany fa manosika antsika kosa mba hanajary an'ireo tany lehibe izay mipetrapotsindreo. Manana ny anjara toerany Tatsah satria mpamboly sy mpiompy ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara. Anisan'ny fotoana tena andrasan'ny Tatsah ny foara Viermata toy izao satria na dia eto an-drenivohitra azy sika dia mpamboly sy mpiompy no mandrafitra ny ankamaroan'ny mponina amin'izany. Raha ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana dia na dia hoe eto ary ny Antananarivo renivohitra dia ny ankamaroan'ny olona eto dia mbola mpamokatra, izany hoe mpamboly sy mpiompy no tena betsaka eto ary manana ny anjara toerany be dia be zany eo amin'izay fampandrosoana zay ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy hijanona hatreo ny filohan'ny faritra Analamanga ny fampandrosoana fa hitatra hatrany amin'ny fanamboarana ny lalana, ny sekoly, ny hopitaly ary ireo toerana hafa. Isan'ny zava-dehibe ary mifampiankina mihitsy amin'izany fiompiana sy fambolena, zany hoe fiariana izay mbola betsaka eto Madagasikara ary eto Analamanga manokana izany ny fampandrosoana rehetra na ny fanatsarana ny lalana na ny fanaovana ireo foto-drafitrasa na ny sekoly na ny hopitaly sy ireo toerana hafa ahafahantsika mba tena hoe mianoka fa amin'izay fotoana izay rehefa vitantsika daholo ny foto-drafitrasa fototra any amin'ireny commune rurale rehetra ireny dia tsy olana intsony ny mandefa ny mpampianatra, ny mandefa ny dokotera, mandefa ny sage-femme any amin'ireny commune rurale rehetra izany satria tsy matahotra intsony izy amin'ny manodidina ny fiainana satria izay foana ny mahatonga antsika hoe malaina ny olona rehefa midina any dia izay koa mahatonga antsika hoe te hitangorona eto Antananarivo voeto daholo satria betsaka loatra ny zavatra misy eto nefa tsisy any amin'ireny commune rurale rehetra izany dia efa miezaka zany tsika tsikelikely avy amin'ireo foto-drafitrasa efa misy any fotony manatsara an'izay mba hanaparitahantsika an'izany fampandrosoana izany satria mifampiankana tanteraka mihitsy ny fampandrosoana sy ny sosialim-bahoaka. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.